Hatramin'izay nanaovana teny Tsonjombe rakotra foana io toerana io, mbola lehibe kokoa noho io izy tamin'izany dia izay le défi nafinaritra aloha fa nisy foana ny fahombiazana. Repia, selon le Rakbolana, signifie danse de joie et d'allégresse. Mais Repia, c'est aussi un groupe de chanteurs incarnant depuis 1988 un style musical unique. Loin des modes éphémères, le groupe a su construire une carrière solide. Une carrière basée sur la passion et la cohésion de ses membres. Entre rythmes entraînants, douces ballades et paroles profondes, ces chansons sont devenues des hymnes pour plusieurs générations de Malgaches. Samy tia mozika daholo zahay mirahalahy maromaro dia tsy nieritreretra ny hoe andao hanao mozika hoentina alaza na hoe hoentina hitadiavam-bola fa dia tena fitiavana tamin'ny fo dia mpinamana aloha ny atombohany dia miara-mirahira manomboka any an-trano eny ambony tamboho dia mba manao enregistrement amin'ny studio dia alefa any amin'ny radio fa alery mihaino ny hirantena any amin'ny radio fa dia isorana be dia be ny mpakafy moa vetivety nandray dia nandeha ohatr'izay ilay izy sy mbola nisy tanjona lavitra fa arakarak'izay dia tonga amin'izao fotoana izao ny nijoroan'ny tarika tamin'ny fomba ofisialy moa tamin'ny 20 sy 700 sy arivo talohan'izay fa nisy ny firairana ny arakaraka teny dia ny anarana hoe Repika efa misy foana amin'ny fanazavana fa izy io karazany hoe teny paritra ihany izy io avy any avaratra any milaza fifaliana ny hoe olona faly mandihy no atao hoe Repika dia zay no nalaina natao anaran'ny tarika satria mijery Repika zany tsy maintsy falifaly tsy maintsy mandihy. Zay tsisy hoe chef zany fa samy mpamorona sy mpandrindra daholo dia samy patrony tenany avy zany le tena tsirairay ihany ny chefny tsirairay ary fitambaran'ireo aingam-panahy amin'ny famoronana maromaro eo mahatonga le hoe mafy be le fifandraisana mafy be firaisan-kina ao anatin'ny tarika porofo zao moa nahatratra zao atao hoe fa 7 taona tena ambony kianja dia sur scène zany 37 ans de scène ny tarika Repika izay sorana ny avo hatrany. Rehefa mamorona moa tsy maintsy matetika ny zavatra hita eny amin'ny fiarahamonina no lasa tononkira ankoatran'ny hoe hiram-pitiavana fa raha ho an'ny tarika Repika manokana misy hira anankiray zao hoe cyclone. Iny cyclone iny raha 7 taona ny tarika angambany ataoko hoe 3 taona angambizay ny hira hoe cyclone iny fa mbola hiainana foana iny mandraky ty ny androany dia zay le miresaka ny zavamisy zavatra hita dia tokony atao ampieritreritra fa raha mbola raisiko foana le hoe cyclone zavatra efa nisy tany amin'ny 3 taona mahery tany aloha mbola hita hatramin'izao fa tsy fanomezantsiny akory hoe ny taty ariana ny tsy maninina na hoe tsy mahavita dia zay no tokony atao fitaratra amin'ireny hira ireny. Ny jiro vao maika koa tsy mandeha fa tamin'izany izy mba hoe rehefa sendra cyclone ny tsy mandeha dia misy zavatra tokony harenina ho annay rehefa tena tratra ny fihetsem-po dia matetika any no tena teraka ny aingam-panahy. Raha ho ahy manokana misy hira ty moa mbola tsy nilazaiko Iova Mendalana ny lohateniny tena hira niainako tamin'ny vadiko mihitsy le izy zay hoe Iova Mendalana ny vadiko ny nananatra tamin'ny tsy nety rehetra nataoko dia mba hoe eny ary fa tsy afaka niova zao dia zao fa mba Iova Mendalana. Dia rehefa misy any koa hoe taratry ny fiarahamonina raha za zao dia tsy tena tamin'izany hoe hira le hoe miredareda mihitsy fa dia efa filinina mandeha ho azy fotsiny misy an'izany any ampatika le gadona mamy ohatra fotsiny hoe raha illusion zao dia tongilagilina kokoa any amin'ny hoe basesa kely na basesa modifié ny anandro re le tena le gadona ampivoatany eto anivotany mihitsy ny sasany zavatra hafa ny sasany zavatra hafa fa raha ao amin'ny atao hoe variété angamba zay ny soko ajiko azy amin'le hoe variété
zany hoe tsy roka tsy jazy any amin'ny akoro mety misy hoe jazy kely fa arakarany ao zany manakarena akoro ny tarika repika satria amile hoe samy mpamora zay taloha ny tarika repika tena mikarakara mihitsy manao auto production dia eny Tsonjombe zay lasa collégium moa